Misaotra indrindra ny tantananay ireto mpanomponao ireto ny ray aman-dreninay izay vidinay filoham-pirenena tonga soamantsara eto Ambatoria. Ankehitriny ary zay dia miandrandrana tongavy anao Fanahy Masina mba anamasina ny fotoana rehetra izay tanterahana eto ary asehoy hatrany ny voninatrao fa ianao no nampandresy ny mpanomponao izay tianao omenao izany fahefana izany. Perainay hatrany ny anaranao ray zanaka Fanahy Masina amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ambatory zay vao tonga teto vavy tena faly ay tanàna be ny Ambatory dia mitovitovy daholo izy dia rehefa eny ambony helicoptera eny tena tsara be tanànanareo. Aurimo-tsika fa manjary tsipa ny olo. Zao tsisy fotoana ritsika mitsy eto nakely voalohany tonga eto izahay tonga eto izahay anao propaganda amin'ny fiodinana faharoa tafiditra amin'ny fiodinana maroa sika. Dia voalohany aloha misaotra anareo aho fa nareo teto Belalana tena niasa tsara tamin'ny premier tour iny. Fa an'ity deuxième tour ty tena manatena fa iasa be mihitsy anareo 90% dia zao amin'ny 90% io ho ampiakarina koa ny taux de participation atao firika io atao 75%. Zany hoe maka olona ray isaka mpifidy ray mba tonga dasabato any data enareo zany zao mantsy mila mandresy mazava isika fity fidinana faharoa ty dia zao fadeny ifanandrineo ny mpitondra teo aloha zay voafidy bahoaka tamin'ny fomba ara-dalàna sy ny mpanonga-panjakana zay tonga tamin'ny volana marsa 6 journée. Io zany tsara mbaza zany aminareo hoe ifanandrineo zany zahay ary kandidarako eneo dia zao le kandidat voalohany voalohany tsara tina speculainy. Dia manentana antsika rehetrarehetra zany vahoaka ny Ambatoria mba hifidy any amin'ny président Ravalomanana fa tena mila fanavotana zany tsika tanàna rano firenena fa tena tsy milamina dia mba manentana antsika rehetrarehetra. Hitanao, kravaty mena dia ty dia le agna sisa tseo. Dia zao
eo akaikinao misy malalaka eo asina le X efa hinanao tsara nareo tatia tena nahay fidy tsara mihitsy afa kely ny salambato maty tena bravo mahay nareo tena mavita le X eo amile larina 25 misy sarony dady dia avadika eo jerevana misy ombady io tsy maintsy misy signature-n'olona anankiroa dia ny membre board avao zany tsy maintsy eo azo aveo zany e maheno ve le rany ambadika lavika be maheno ve leo maheno tsara daholo dia zao avalina tsara vavity zay a zay landada nanisy dia zao hoy aminareo hoe ifanandrineo ny ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna aveo zany ifanandrineo ny ara-dalàna tsika teo foana nitolo amin'ny firenena na nisy fitotory ara-dalàna tsara voafidy baoaka fa ny tsy ara-dalàna tonga dia nakalefa ifanan-keliny ny zany a mila misafidy tsara voaka malagasy mahita zao tontolo zao dia zao hoy aminareo hoe tsy maintsy atao tsara ny antsonan'olona mba hiavy fidy dia zao azy areo a ameko ny tasimena amizay a ny tenena miaraka voda vita reo a raha mavita anao bade avianao tasimena malaka izy avyareo memikemikekena salamatsika jiaby azao fiditsika igny firy ataovy ambony tagnanareo resilatra jiaby eto Ambatoria maro e anareo jiaby lagneny 20 taogno miatra jiaby afaka mifidy ataovagna ampitana jiaby landada za resilatra areo koa resilatra ataotsika fa idadano toktanana alefa le hira toktanana karatasi jiaby amin'agnarany tsaramoino dosie jiaby belantanany ambaravanao anamagala jiaby bebaba oye nefa dadane tsy be tabataba mangina ty ok alefa le hira Zay, asa isan'ny teny aminareo fa atao interview ASPM zany ty président ty atao fambolena izy famatsarana le président président ny association des maires ato amin'ny district Belanga zahay zany rehefa niseho zany nifoka-pifidianana tamin'ny fihodinana voalohany hiditra amin'ny fihodinana faharoy dia nisafidy data zahay Marc Ravalomanana no hifidinay ary nifandresy lahatra noho ny fahaizany ary fahasahiany mandray andraikitra ary izy zany ny filoham-pirenena navita lalagna indrindra teto Madagasikara ary sahy mandray andraikitry nampandry tany eo fandriam-pahalemana zany zay zany ny antony voalohany nisafidiananay azy ka ny be ny tanàgna maro ato amin'ny district Belanana dia resy lahatra amizay fahasahiany mandray andraikitry amizay fahavitany mampandroso haingana dia haingana ary maharitra toy Madagasikaratsika to ka eto zany zahay manohana amin'ny herinay jiaby
Salanga dia manohagna président Marc Ravalomanana ho filoham-pirenena amin'ny tao fihodinana faharoa toy. Ka zay moa zany solon-tegna zany nefa reto vahoaka marobe reto zany no fahavolombelogno zany filazananay zany. Ka misy bentanagna maromaro zany namako magnoloana eto ka matoky data zay efa izy zany ny filoham-pirenena afaka hampandroso Madagasikara ary afaka hamahaolagna amin'ny lafiny jiaby fandriam-pahalemagna fahasahiranam-bahoaka indrindra fô tô lalagna mampitebiteby vahoaka malagasy jiaby magneran-tany izy zany no atokisanay hamaha zay olona zay ka manao agnazy zay amin'ny herinay jiaby. Eka, zahay maire ato amin'ny districtny Belanina moa zany ambaranay amin'ny fomba ofisialy na maire tsy miankiny na maire ao agnatin'ny team mafamaro ny maire amin'ny agnarana SVM ny maire la PSD dia miara miasa amin'ny Dada Ravalomanana satria izy ny heverinay fa hitonga fampandrosoagna amin'ny tao districtny Belanina mahavita magnamboatra lalagna aminay ary mahakarakara ny tsy fandriam-pahalemagna izy ny toan'ireo ben'ny tanàgna rehetrarehetra za ben'ny tanàgna amin'ny commune Belona miaraka amin'ny président ny maire ato amin'ny districtny Belanina moa zany manao zay fanambarana zay dia omeko ny maire ny SVM matsy zay zany maire SVM zany zay fa rehefa nisy ny fihodinana faharoy tapa-kevitra zany zay maire ato amin'ny districtny Belanina hanohagna Marc Ravalomanana président ny république amin'ny toy fifidianana amin'ny 7 folo volana Desambra. Oh, maire mandeha toy zao. Président l'association de maire.
bel dia mai. Saya mata dia mau bilang par, jangan nanti mandi nanti belah nanti. Aja mata dia mau abdan. Tiga panangan pasti pandai. Wah, benar sambava you. Wah, benar sambava nana jawab nulawe. Si jauh mana jutun di dalam bali. Wah, pemiarnya apa kadang mata dia pekat juga di dalam bali. Ya. Oh, bisa boleh ni. Ya. Hai, dengar. Tak boleh lagi. Nanti dorang sampai jam lo. Sampai lagi. Ya. Sampai lalu, sampai sini lalu. Atas ke masa babu. Guru ke masa sini.